Anarako zao Rifomy aho avy any commune Bepomboe fikitany Anjanoro sady aho ny monina misy ahy sady nitirahako Anjanoro. De voalohany de mizoro aminareo eto aho ray aman-dreny be indrindra Sikabara dia agnisan'ny tany maizy tamin'ny taloha sy nahafantasy. Ka raha tamin'ny taloha zany aho da sy nahafantasy sady tena agnisan'ny tena olo tena sy nahafantasy Zagnahary zany. Raha ato amizay fa nandroso avao gny fivavaha de iaho zany agnisan'ny olo tena nalainy io amin'ny toera misy anay ao gny fivavaha. Nagnenjiky kristiany nagnasako halako tena mamparikoriko ahy zany fivavaha. De sy nahafantasy Zagnahary zany aho. Sy haiko Zagnahary zao na da misy na sy misy fa iaho tena nandeha amin'ny fahamezia. Tena mezy zany ny toera ny fiaignako zany tena sy mahafantasy Zagnahary aho fa tena nandeha memezy. Ka sy nisy mba mahafantasy Zagnahary zao. Laha toa amizay aho nagnelo zany aho. Laha nagnelo amizay zany aho namozy ambiasa, namozy dokotera, sady namozy mpagnosy sy ny maro be gny fagnafaha gny fagnafahako an'io findesako gn'aiko tamin'io. Sy nisy fahasitragnany ny azo, sisy fahasalamana ny azoko zany tamin'io fa tena vao maiky namombonamombo gn'arety. Raha toa amizay zany aho niditsy amin'ny fivavaha satria soa gn'ay da niditsy amin'ny fivavaha amizay aho kanefa gny fivavaha zany da ny halako zany raha io fa gn'aiko zany soa fa sy nisy raha nahasalama gn'aretiko zany da farany aho niandraky eo nignagny da avy eo amizay de salama zany aho. Da tena nahagaga zay da iaho hitanareo hananiky zao da efa tena niova be tateraky gny asa fa sy nanahaky ny fiaignako tamin'igny. Ka de manetatsika iaho hagnaraky ny toy fivavaha toy aby na andrefa zay na atsimo na avaratsy na atsignana. Ka sika aby zany agny tena etagniko zany magnenga anareo aho mba hagnaraky ny ty fivavaha ty fa ato gny tena fiaignan'ny olo so very avao sika de mangaiky anareo avapy fa iaho zay la tena podipodiko matetiky sy misy olo sy mahafantasy ny asa nataoko da tena agnatiny tena mesy ndraiky sy vitany olo nisany ny ratsy avao fa ndraiky raha da fa nagnafaky olo zany aho ndraiky sy vitany napagnafaky olo avao fa gn'aretiko zany tena nindesiko amin'ny ambiasa sy ny afaky nindesiko ame dokotera sy ny afaky de Jesosy zany nagnasitrany azy. Ka Jesosy Kristy amizay nagnanatsy anakahy koa nahafantarako ny fiaigna eto antany vo nagnafantarako ny fiaigna an-dagnisa. Misy fiaigna koa zany ho Jesosy raha miala agnatany eo anareo da misy koa gn'an-dagnisa. Ka zay zany gn'agnetagnako asika rihavana mba hiala amy toesy ratsy io mba sy elao so very magnaraha ny Jesosy Kristy tahaky gn'ataoko zao koa. Nino fivavaha amizay aho ndre ny salama zany aho fa sy mihery agny koa aho hery hiala hivavaky da tena sy fa sy agnatin'ny programme koa zany fa avy la mikaiky nareo longo amizay gn'asako ho ato sika hivavaky indrindrandrindra fa Sikabara tena agnisan'ny tena mezy sika. Ny fivavaha kaiky sy fomba ny vazaha sady sy fomba ny olo androva raha eo fa fomba ny Zagnahary. Ka zay rehetra olo mivavaky de magnaraky fisipiky Zagnahary. Ka zay zany gny tena agnetagnako anareo longo hagnaraky ahy fa iaho fato koa iaho zany vo mitao anareo. Ka asika hagnaraky ahy fa
ato ny tena ato ny fiaignan'olo. Tsy misy mihoatsy agnaty koa fa magnaraky Jesosy no tena fiaigna. Andao sika hagnaradia Jesosy fa Jesosy ny tompony lagnitsy. Igny hagnome asika paradisa. Ny fiaignam-baovao an-dagnitsy ao raha vao miala eto tany isika da Jesosy Kristy no hamahiny asika sady hanome fiainana mandrakizay. Tsy mety maty sasy koa sady tsy mety hizaly da vao maika miady lafa avy ao. Ka raha miala an Jesosy dia agnisan'ny very isika. Ka isorako an Jesosy amizay laha mba nizobo ahy fa mba nafahany tamin'ny fahavereza koa gny aho nampahafantariny ny fiaignana mandrakizay paradisa an-dagnitsy ao. Zay zany ry havana ny misaotry.